mety ndray izahay toerana mbola volanao ny toetona toetsay indrindra mahatonga ny fahanay hifanakaiky aminao ankehitriny tomporandreny teninao zay angatanay ny herin'ny rano Jesosy amin'ny rahakalazany teny zany angatanay ny fitarian'ny fanamasina sy ny fahasoavana hitoetra ao anatinay tsirairay avy ataovy mahatsapa zay to ataovy mandray ataovy mahita ny masonay fa manana Andriamanitra velona izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mazotoerana isika rehetra. Miarahaba-tsika rehetra tonga soa eto an-tramon'Andriamanitra androany. Fiadanan'ny Tompony aminao ary tiako mba hiarahaba ny olona akaikinao hoe tonga soa hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sotran'Andriamanitra tsika satria une semaine sisa. Basi bravo mafia. Et vita tsika le fadikanina araiky amin'ny roapolo andro. Ho an'izay nagnano moa zany faratsy. Zay tsy nagnano koa tsy amenga atsiny fô. Magnentaka antsika rehetrarehetra mbola afaka miditra ianao zany manomboka maraina. Azonao atao zany manomboka latsinainy maraina ndraiky ianao vao mifaty any jusqu'à lahady. Dia amin'ny herinandro any asio bravo mafia. Mamarana an'ilay isika fomba ofisialy sady manana vahiny moa tsika amin'io zay hiaraka amin'ny koetoa izara fahasoavana sy fitahina amintsika menakavy amin'ny alahady hoavy zany. Dia misy teny zany mba hiarahantsika magnatao t-shirt izy io le hoe tsy maty amin'ny taogno ity. Dia mba afaka anao zany mba mividy ovelanao le izy 2 ariary anankiray. Izy zany tenintsika lahady après-midi le mamarana iny zany io t-shirt io nanaovantsika jiaby na za zany amin'io anao amin'ny t-shirt hely fahita karaha fahitako aby ka iny tompony anao dia anao koa zany tokony mba magnatao amin'io na dia ndeha ataoko hoe voasambany androany ary anao tonga mba alefa mba mandray anjara sady manogna ny asan'Andriamanitra ianao mba miaraka mba manao teny iraisana atsika menakavy tain'i Jesosy manokana ianao. Dia tikany koa mbola manentana satria mbola misy reto ny carte partenariat ho an'ilay mbola tsy nahazo zany ka mba te handray anjara. Ny carte partenariat dia natokana anoagnanao an'izao fiangonana misy atsika zao. Misy asan'Andriamanitra atao fogna atsika eto isan'andro. Ao ny fitoriagna filazantsara, ao regny karazana hetsika maro samihafa. Dia ny partenariat zany karazana fandraisanao anjara isam-bola manomboka amin'ny 1000 ariary miakatra. Izy hoe 5 000 mizakako dia manao ianao fandraisana anjara 5 000. 50 000 dia soratanao antony 50 000. Jusqu'à 1 milliard, 20 milliards, azo atao tsara isam-bola raha maresy lahatra. Tsy forcé nefa le izy fa fandraisan-dahatra hoe za mba hiparticiper amin'izay zavatra rehetra atao am-piangonana dia mananga-tagnana ianao dia amenanao le carte. Raha misy zany mbola teanao dia afaka mba mandray anjara ianao atsangano ambony fotsiny tananao dia mba amena amin'le carte ianao partenariat ny agnarany. Azo atao tsara zany ohatra mpivady malaka carte anakoroa, araiky an'le lehilahy, araiky an'le vehivavy. Raha tsy ake zany vadinao dia mba angalao izy atao fogna amin'ny agnarany. Efa akta profetika sady igny hoe efa mibavaka akaty ny vadinao. Amen. Tain'i Jesosy ary ianao dia zay no ela fa izara afatra ho anao zany androany hoe mahay mihetry ary mahay mankatory. Alleluia. Mianatra miondrika sady mankatory. Alleluia. Anisany secret anankiray zay raha te hiorina tsara amin'ny fanompoan'ny Tompo. Ary na dia amin'ny fiainana andavanandro ary raha lasina vavy raha ho ianao io mianatra manetry tena tsy sarotra aminao ny miara-monina amin'olona. Matetika ny mahasarotra ny fiarahamonina dia feno firariagna anaty fiarahamonina, feno fanandratan-tegna, feno fiheveran-tegna ho zavatra. Dia lasa tsy mipetraka tsony ny plasin'ny lehibe sy ny antongontongony, tsy mipetraka tsony ny plasin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, tsy mipetraka tsony ny plasin'ny olo tokony ho ajaina sy ny tsy tokony ajaina. Or nefa zany agnatin'io ao ny olombelona rehetrarehetra na dia olo heverinao fa tsy misy ninina io ary mila fagnajana tao. Amen. Ary ray amo nampiantatsika an'izay za teto hoe ny ankamaroan'ny olona tonga ty am-piangonana za tsy miteny hoe izy rehetrarehetra fa ny ankamaroan'ny olona ny majorité zany dia presque olona maratra daholo.
maratra tamina toeram-piasana, maratra amina tokantrano, maratra amina fiarahamonina, misy zany hoe misy zavatra zay mety natofitofoka anazy tany tamin'ny fiainana, na ino gatramon'olo, na ino fitambady, na ino fitana sipa, tsy haiko, na io ny solokin'olo, nanaovan'olona fiainana hafahafa teo zay aloja zany mba andeha hivavaka. Ka raha tonga ato am-piangonana ny karaktera mila anagnatsika tsiraray avy dia ny mianatra miondrika. Tsy hoe korisikitra mavahadika ndraiky anao avy any dia pare ndraiky gnanio tsy le karan'izay le volana, fa toetra manitry tena le tiako teneny. Fa tsy isaka mahita olo dia nagnino ma rô toroteny dada. Mianatra manaiky atsika, mianatra miondrika atsika manoloana fahefana misy atsika ve zany. Tsy mariny zaraiky kely teo tamin'ny fidirana faharoa hoe tsy dia tsara hoa raha ohatra ianao tia manakina mpanompon'Andriamanitra, tsy dia mahafinaritra raha ohatra ianao tia manakina olona zay iran'Andriamanitra hoe eo amin'ny fiainanao. Ny antony matoa n'Andriamanitra ny fidy an'igny olona igny ho lasa mpanompony, igny zany le safidin'Andriamanitra, igny zany le heverin'Andriamanitra fa mety. Dia nefa sanatriny zany ianao ndray manakina an'igny fogna ny ataonao, mifosafosa an'igny fogna ny ataonao, dia mba anahoana re ny imaginao agnatrel'le Andriamanitra zay nisafidy. Ohatra anankiray hoe nametraka olona mitoerana anankiray ao ny filoham-pirenena, fa ianao tsy mankasitraka ny olona io, ianao mpanakina ny olona io, anahoana re mety ho relation nareo hoe ohatra ohatrohatran'izay le izy. Ka raha mba mahafantatra ihany ianao zany fahefana misy amin'ny fiainanao, na tsy ato am-piangonana fa agny mitoerana misy ianao, mba mahaiza magnaja fahefana. Ny zavatra anankiray tsy ajaitsika tsy ho tonga ho fiainantsika mihitsy mandrakizay, tsarovo zany. Ninonino raha anao zany tsy mpagnaja olo dia milaza aminao zany fa tsy hisy hajany mihitsy ny fiainanao, satria ny zavatra rehetra dia miainga avy ao anatinao, na ino na ino. Zay zavatra tianao hitranga zany avoay avy ao anatinao. Amen. Ozy izy Jesosy ndray andro hoe zay tianareo ataoko aminareo izy ataovy amin'ny hafa. Amen. Zay zany rehefa amin'ny fomba anankiray, raha tianao anao ahazo fahefana, mahaiza manaja fahefana. Raha tianao ianao ajain'olo, mahaiza magnaja, satria ny zavatra anankiray tsy ankasitranao mazava ho azy tsoa agnatinao. Misy ny reva karazan'olo na mahita olon-dehibe zao ary izy, na hagnaja n'igny olon-dehibe igny tsy vitantsony. Mahafantatra zao izy iry ray aman-dreny fa tsy ajainy. Mahafantatra zao izy fa ry olona manana ny fahefana tsy ajainy. Tsy mety zany. Amin'ny mahazanak'Andriamanitra atsika mila mahay sady mianatra miondrika sy manaiky fahefana isika. Zany hoe amin'ny teny frantsay misy le fomba fitenenana anazy hoe mireconnaître sady se soumettre amina autorité, mireconnaître. Sarotra be amintsika malagasy indrindra ny afrikana, sarotra be amintsika zany milaza ny falebiazany hafa zany. Mavesatra mihitsy ny babantsika vao hiteny hoe ranonareo fa lasa izy igny rô lehibe fa ny tiatsika dia atsika fogna natao hoe lehibe. Raha olona zao hiteny aminao anao aloha dia fa grand mihitsy, igny mahafinaritra andraka me mba hitanao, averiko sy hitanao any arao, ady mizeste izy. Tiany zany izy ihany natao lehibe, tiany hoe izy ihany natao hoe tsara, tiany izy ihany natao hoe mendrika. Zay tianao atao aminao ataovy amin'ny hafa. Mba misy zany revana fotoana mba mila mahita ianao ny fahatsarana any amin'ny hafa, mila mahita ianao ny falebiazana any amin'ny hafa, satria ny zavatra tsy hitanao tsy hitranga velively amin'ny fiainana. Ianarana nefa izy ely amana. Indray tsika mijery couleuran'olo, mijery paozin'olo atsika vao magnaty. Andriamanitra nefa riavana tsy mba magnavakavaka. Andriamanitra tsy mijery couleur, tsy mijery paozy, fa tia daholo ny olombelona rehetra. Jesosy tsy maty ho an'ny olovelondrirana ihany. Izay manao velondrirana jiaby maty ho an'ireny olo reny Jesosy. Tsy hoe maty ho an'izay olona faran'izay manam-pahaizana, fa maty ho an'izao tontolo zao. Ny olona rehetra
karakterina kristianina dia tokony ho karaktera tsy manavakavaka. Tainy tompony ianao satria raha tonga ao an-danitra ao anao ndray andro ao tsisy lanitra ny mpanan-karena sy lanitra ny mahantra fa lanitra ho an'izay olona nibebaka sy nandray an'i Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana. Maty ho an'ny olona rehetra Jesosy, ka fianarana mila ataonao isanandro. Ohatranao zany miasa amin'ny toeram-piasana anankiray, raha misy sefo anareo ajao sefonao, voalazan'ny Baiboly zany. Anareo mpanompo manekeny tomponareo. Fa nandray tsika te ho sefo koa. Iny ne ko diplôme nanganiny ne mbola tsy ampy tsisy dikany amina diplôme ka. Nagnino araka anao tsy sefo. Amatoa izy no sefo eo, izy napetraka eo, dia anjaranao manaiky azy satria sefonao. Zao maro ka ho fohely kary maro sefo, ya sefonareo. Mianatra zany ianao, raha mba misy lehibe napetraka hoe ity lehibe na agnatina sampana ohatra anaty fiangonana, mba mianara magnaja ny lehibenao iny. Tainy tompo ianao. Alleluia. Ka raha mbola tsy afaka amin'izany fagnadinana zany ianao nefa te anao ny fanaon'olona lehibe, tsy hita vokatra tsara ianao. Tainy tompo ianao. Alleluia. Raha tia tombo zany mila mahay magnaja olo. Ary zao ny zavatra tadidio aleteo tsara agnatin'ny saina fa Andriamanitra rehefa hitahy anao io tsy anjely no alevany fa olo. Andriamanitra rehefa tia hanandratra anao io tsy anjely no alevany fa olo. Ary jerevo ny prinsipan'Andriamanitra rehefa anao zavatra dia olona daholo nampiasaina. Natongavan'i Jesosy teto ambony tany zao tamin'ny alalana olo te. Anao tady agnaty tsinontsinona olo tsisy fa i Maria. Natao bekibo Maria. Maria izay ho vadin'olo efa nizingeny Josefa izy tamin'io, efa namboarindao landro jiaby agnanovana orim-bato sy dia fotaka. Tampotampoka teo nisy anjely zany koa nivolagna tamin'ny Maria hoe manomboka niany ana Maria bekibo ana. Verinao moramora ny fomba déclaré Maria an'iny tamin'ny Josefa. Izy teteko amandrano koa. Teo moa nafantaran'ny Josefa na nagnino boranao niany mbona lana rano Josefa. Teo zany mbona zany mako pevoka ny aho. Nagnino anao Josefa pevoka ho ay aho. Pevoka ia io mokibo koa ore. Pevoka nagnanakory nisy anjely. Olona zao zay. Nafaly Jesosy tonga teto ambony tany tamin'ny alalana olona. Rehefa imagineo koa reo tsy nagneky hitaizana any Josefa, olona daholo zao. Ka ny olona anankiray tsy mbola mahatsapa na mahafantatra ny importance na fisina olona hafa dia olona tsy handeha lavitra. Na Andriamanitra ary nagnome important, nagnome ny maha-important ny olona. Jesosy Kristy natao tonga olona. Ary tsy tonga olona raha tsy nisy olona nanaiky ho bevoka. Ty zay fa imaly. Ny fomba nivoahan'i Jesosy avy tao an-kibo ary dia efa gidragidra be. Dia tsy mety nihetsiky Jesosy tagnaty kibo tao. Kibon'ny Maria nefa mifanediny maromaro vola. Karaha ataonao pasteur de Sambavy zay bevoka zaza tagnaty kibo tsy nihetsiky. Karaha ny mihitsy nazon'ny Maria. Dia ino izy ianao nivoaka avy tany Elisabeth. Nitrotro tamin'azy. Dia vao nifamily resy Elisabeth dia Jesosy tagnaty kibo nihetsiky. Ngare tsy revo kay nihetsika ny zaza nikilonga aozy Maria. Revo naminonao aho dia nihetsika nikilonga. Izy tiany ka sambahana kilonga pela fa lehilahy aozy. Teo vao nihetsiky Jesosy tagnaty kibon'ny Maria noho ny fionana taman'olona. Azonareo zany magnaraha tsara zany leso zany ianao fa misy zavatra be be mila azonao agnatin'izay. Rehefa hitahy olona ho Andriamanitra dia olona ny alefa. Amen. Dia tegna amizay raha Jesosy teraka nanao ny asa rehetrarehetra. Niezaka namoro olona, por nefa nizao tontolo zao mila avorony Jesosy. Fa tsisy afa-tsy olo 12 mba voavorony Jesosy. Efa ny anaratsika zany. Dia ny afarany tonga saina izy ahoana dia mila makany ambositra ndraiky.
satria John tamin'io tao ambositra tao ro niasa le lasa izy zany nakany ambositra de tonga tao ambositra i de io tokoa i John vao manao batisa de tonga de nagnatony Jesosy de voalavitra tegna am'izay Jesosy de tonga de nitarona maty John re olona sendagny sanareo fa de mialagny tokoa lay zanak'ondron'Andriamanitra zay magnavaka ny fahotany zao tontolo zao tototodika aby nitambositra aby teo tanàna mizoara tarondrano zao satria John tamin'io zay zavatra teneniny John de natao eken'olo jiaby tsisy mahazo mifamatitra na raiky satria John tamin'io karazana mpaminany be tantanàna zay raha volagnany mary or nefa ny fahalalan'olona ny Jesosy talohan'io de menjero agnarana hoe Lety zanaky John zanaky mpanirafitra zanaky zao fa rehefa tonga tanolonany John zay zanak'ondron'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo zao mbola olona koa zay nresako kely tao fidirana voalohany teo hoe hitanao ianao io matetika de andefasan'Andriamanitra olona mba ino ny hoavinao andefasan'Andriamanitra olona mba amokany le zavatra tsara ao anatinao anatinao io misy zavatra tsara nakafamoarana moa zany tam'izay hoe na ianao raha hoazao ataoko hoe président na délivrance ianao atao am-piangonana na tsy fantako hoe ianao diakône atao am-piangonana tsy haiko ianao pasteur atao am-piangonana tsy pasteur amin'olo agny ianao fa kateko malo anao pasteur de naka ohatra zany tam'izany tamitegna za zao taloha nisy agnarana zay nafantarin'olo anao hoe Iradavy fa rehefa niona tamina mpanompon'Andriamanitra anankiray zany nanomboka novany le agnarana hoe zatovolan'Andriamanitra manana antso novany ny agnarako lasa niova evangeliste novany ny agnarako lasa pasteur novany ny agnarako lasa apôstôly tanao olona nampiasain'ny tompo tam'izany azotsika be zany resaky zany ka ianao aza mieritreritra mihitsy hoe iova fotsiny am'izao ny fiainanao nefa tsy mbola nisy olona nampeon'Andriamanitra taminao aza mieritreritra mihitsy ianao hoe tonga de tafita be fotsiny comme ça mbola tsy nisy olona zay nanonona teny tao amin'ny fiainanao androany miona aminao eto le olona amin'ny anaran'i Jesosy zao ka hiatsara ny fiainanao aoka mba ho isy fahasoavana ikorina ho anatinao fa ndraindray tsika reavagna everitsika fa kisendrasendra daholo raha jiaby na fa tonga avanao eto zao de mety tafiritritra mbo ino ndraiky mbo nandehanako akito e tsy fantako za karaha nitatao ny iany za karaha tonga ho azaky mbo andro meky ny any alahady ny any efa tsy mahay andro fa iny tompo anenao mila olona ianao ary zany daholo ny principe an'Andriamanitra Mosesy olona nanangana ny Joshua Eli olona nanangana ny Elisy Jesosy olona nanangana ny apôstôly ta iny tompo anenao Davida olona anangana anao ny anaran'i Jesosy Kristy azonao ve ny zavatra tiako ampitaina aloha ya zay le izy amen na alleluia ka enao zany na de ataoko hoe tianao ny fanaona grand nefa enao mbola tsy mianatra ny fanaony grand tsy ho lasa grand mihitsy ianao ka zany principe atoroko anao zany principe de grand ta iny Jesosy ianao alleluia ny autorité tsy considérenao tsy afaky ny serviranao ary tsy afaky ny ampita any aminao Jesosy ndray andro tonga tao Jerosalema fa n'olo jiaby ta Jerosalema tao manoromolotra zalany tavaratra zareo Nazareta izy koa avy akany ndraiky Nazareta le secte i zany filazan'olo anazy tao Jerosalema de ozy ny Baiboly tsy nanao asa lehibe tao izy satria ny olona tao tsy nino azy donc na de manana fahasoavana be karakory aza ny pasteur anao na de feno fitahina be karakory agnaty fiangonanao na de manana autorité ngeza bera le lelan'Andriamanitra ny autorité tsy considérenao tsy afaky ny serviranao ary tsy afaky ny ampita makany aminao ino fa azonao zany
Noho izany a eo amin'ny toerana hitondrany tompo anao mila mianatra miondrika ianao magnety azonareo zany anao zao mety ho tompo eto ndraindray misy toriteny eto mety tsy metimety amin'ny vavoninao izy noe zany marao dia mbo efan'olona olo marao vita karahan'zany zany koa zangambany dia fa sizy ka rehefa hoentin'ny tompo amin'ny toerana anankiray ianao mila mianatra miondrika eo ianao ny tegna marina moa korevaka ny olona mino anao ihany no afaka hita ny degrena osto aminao enao zao raha tsy mino anahy tsy ahita mihitsy ianao ny degrena osto zay miasa atao anato ohatra ny olona misotra ny fahitanao anahy mety misy antsika tongeto mety manana olana anao miaino anahy mety agnatina problema matomboka be or nefa tokony hiva eto zany androany fa mampalahelo ny fomba fijerinao anahy afa dia lasa tsy mitroka zavatra be ty amiko anao fa okanao androany ahita fa misy vahaolana mifanaraka amin'ny zavatra ao aminao io ato anatiko ary hoitanao fa manomboka ho libere mankany aminao zany fahasoavany zany amin'ny aminarany jesosy zany feo renao zany tsy feo tsotsotra zany fa feo miaraka amin'ny afony fandresena ao iza hoe mpandresy anao amin'ny aminarana eo jesosy zay mino an'izany manao mafy hoe amen ahita fandresena tsy ampoiziny ianao mialeto androany misy olona iantso telefoninao io androany fandresena ny anarany misy olona nanitra vola maheno anatsara venao misy olona nanitra vola ampandresenao fotsiny dikan'izany anovany tantaranao misy arebe vava ho aten'andriamanitra mifinanao amin'ny mahalelan'andriamanitra anahy dia manonona teny androany oka iova sy atsara ny fiainanao alleluia zay mino an'izany manaova mafy hoe amen alleluia amen ny olona mino anao ihany zao teo no afaka hita ny degrena ositra aminao hitanao mipino mbola tsy zatranao a matetika zany karaha ataony areto mahita raha karahan'zany mipino raha mbola tsy zatranay dia mora mino mora mandray mare mahitanao izy raha fahitanao izy concentré fa agnaty tena renao mihitsy mandray fa misy sasany defa mika le sy ngia io agnarako amin'io fa tsy ataony mafy tahiny tompony ianao tahiny jesosy ianao e amen e alleluia ary matetika mora mandray fagagana ny olona mino anao ka ny familiarité zany dia manimba raha vo ianao zany manomboka tsy mahay miconsidéré tsony a na tsy mahay mitroka tsony a ny osotra sy ny hery ao anatin'ny mpanombotr'andriamanitra dia lasa simba ianao tsy afaky ny andray zavatra avy amin'ilay olona ianao zay zavatra zay tompony atao hoe fahaizana miondrika hoe za androany tonga eto am-piangonana eto a misy zavatra raisiko zay ke mba tonga ana miteny matetika asio programme anao a fiainanao ohatrany ianao a hitanao hoe misy zavatra anankiray ato zavatra anankiray asianao programme ohatra hoe za zao te hivoaka trano avy eo misy programme apetraka fa tsy hoe te hivoaka fotsiny any raha tonga am-piangonana eto koa anao asio programme raha hoe amen asianao programme koa ny fatongavanao eto hoe za tonga eto am-piangonana andehanao an'izao za satria za manana ady za manana olana dia agnatin'ny programme anao io efa ataovy lavitra anao any ny aignatra aza raha igna zay zavatra hitranga eo za rasana vavy dia ohatr'izay mihitsy lenahy amin'ny fiainana raha vo misy zavatra ilaiko akajiko andramonay any aigna maso raha vo misy zavatra tadiavo abelako akajiko lavitra mihitsy ny aigna maso problemtsika boko matetiky be agna maso nefa te azo raha da iny tompo ianao nambarako anao ndray andro fa ny vehivavy be voka hoa rehefa hiteraka tsy mila megnamenatra sa tsy marina zany na lalany amiteraka keo fa ke fô fa tsy hoe rehefa misy lehilahy de amiteraka anao ino ainao marary satria rasazy oa le re magnantso dokotera lehilahy amiteraka anao mazafady dokotera sady anao mi raha igny any mazafady koa avy dokotera ika baka fa tsy azonao atao amin'igny na be gnamaso anao ka afodinao malaky azo atao
azonao ve zany ny olo marary atao pikira koa majerevony iny tsy sidirany hoe volany misy tamin'ny taogno ty sa vadiny izôvo sa izôvo sa izôvo rehefa atao pikira tsy maintsy ampandroronina koa mitotanoa de tombogna fi ohatr'izany nao tsy maiva ka rehefa manana programme amin'ny zava-panahy mila ataonao lavitra anao ny aignatry misy amitsika reo mainatry vava asanato ny tagnanao teo miroa sandrako raha firikilo mizivotsy sandrako sasady reny hoe mivavà mafy totototoky reky marirono mila akajiny lavitry ny aignatry raha misy zavatra tadiavo tamin'ny andron Jesosy nisy karazan'olo namaky tafitrano mihitsy mba handraisana fanasitrano amen zay riavagna le izy e somary impression kely izy de amitany kory anao miraha karahan'zegny tainy Jesosy enenao alleluia amen amen vakio ny Filipianina toko faharoa aka andiny soratra masina tsika Filipianina toko faharoa mbola ao tsara venao andiny fahenina ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo aho vakitsika Filipianina toko faharoa andiny fahenina ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo zay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Filipianina toko faharoa andininy fahenina ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofohanany ny tenany tamin'akany endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanantare olona izy dia nanety tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana zay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy nandonga leriny lo alika rehetra na ny an-danitra na ety an-tany na ny ambany tany sy anekeo lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray laza hoe amen Jesosy zany revana dia nanaiky nagnino izy ka anao rehefa mba tonga am-piangonana miditra eglizy karan'izao ka vonina hivavaka ny toe-po mila nagnanao voalohany dia toe-po manaiky moa zay zavatra hitezagna na am-piangonana atao vonina za anaiky zay zavatra hitaritana ana ato za manaiky zay fagnanarana atao am-piangonana ato manaiky satria Jesosy manaiky amen ka ny zavatra tsy tiany olombelona indrindra matetika efa nisy tonga zany nampianatra an'izay any teto hoe raha misy oa zavatra halan'olo dia raha tsy fiafaraha sa tsy marina zay anao voateraka ny zanakao dia efa tsofinao rano mihitsy mba ho tsara fiafaraha or nefa riavana ny histoiran'i Jesosy ny afara tamina fahafatesana tamin'ny azo fijaliana ny afara tamina fafambaraka sy ny aignatra nefa dia nekeny Jesosy zany amen ndraindray nefa ninao tsy hoe ho ratsy fiafaraha mety hoe mba ho mpamafatrano am-piangonana mety hoe mba mpagnano délivrance am-piangonana mety hoe mba mpanao akay mampandroso olo hiditra am-piangonana mety hoe tsy haiko inona nefa dia efa tsy ekenao izinao hoe allo aloka paster am'izao e ho annare mananify maloha ny gao niny Jesosy ratsy fiafara fanekeny fahafatesany fanekeny ninao nindray raha kely tsy sy dikany mety zavatra anagnanao aby ara zavatra vitanao manao anazy fa tsy ekenao ka magnafatra anao ny tompo amin'ny alalan'ity lesona ty androano hoe mila manaiky ianao alleloia ny ndana jerevo ny vokatry ny fanekeny fa ny lohalika rehetra ony nandohalika aminazy ny lela rehetra ony manaiky anazy misy secret zany rehefa agnatin'ny fanekena anao ny sitrapon'Andriamanitra misy zavatra nendray maharary aminao misy zavatra nendray mety renao mampitsara ianao fa noho izy sitrapon'Andriamanitra dia alohanao misafidy anao ny sitrapon'Andriamanitra misy herika izy aveo agnatiny alleloia ka ato agnatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika
Ny fanjakana rehetra dia misy lalàna mifehy. Amen. Donc zany amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany misy ny atao hoe loi spirituelle. Inona ny zavatra tegna mila tandrovana indrindra ao anatin'izany dia ny soumission. Fahaizanao manaiky tena, fahaizanao manaiky. Ahoana moa anao be lalahy be manana voninahitra anao io asaina hiditra amin'inona sasany. Mahafele zany. Tsy raha misy razareny edy akato, tsy raha misy galoma apetaka edy koa mirama. Fa igny anao tamin'inona sasany dia tonga. Igny anao miaritra eo anao mandigny toriteny tapitra. Soumission. Ka raha hiditra anaty fanjakan'Andriamanitra anao ka te hiaina an'izany hoe fiainan'ny lanitra zany, fiondrehana, fanekena, fankatoavana, zany ny tegna mibahan-toerana betsaka agnatin'izany fanjakan'Andriamanitra. Ary zany ny antsoina hoe loi spirituelle. Zay baiko midina avy agny manaiky ianao, zay teny renao avy agny vononanao amin'ny kato, zay fitaritana anao rehetrarehetra manaiky ianao ho taritana. Zany ravana ny mikonty. Amin'ny fotoana ianao manaiky ondrika, zay Andriamanitra voanao karazana investissement amin'ny fiainanao. Raha mbola tsy hitan'Andriamanitra zany zay fiondrehanao zay, tsy amomehery anao mihitsy izy. Ny zava-panahy rehetrarehetra zany dia mitaky an'io. Jereo hoe Satana. Rehefa nakafanany Jesosy dia indra ny volaniny. Alefa ozy ianao miondre ozy eto anatrehako fa omeko anao ozy. Zao tontolo zao. Bazina fiainana zany na any amin'ny devoly any, na amin'Andriamanitra. Raha vao zava-panahy resahana fiondrena. Jereo fa zay olona manaiky ondrika amin'ny Satana, libereny Satana aminazy any zavatra ilaina. Dia raha ianao koa manaiky ondrika amin'ny Jesosy Kristy, libereny Jesosy aminao zay rehetra ilaina. Antsika be zany. Betabe ny olona mitomany ampiasain'Andriamanitra, mba tiatsapa herin'Andriamanitra, tiatsapa fanatren'Andriamanitra, fa mity resaka soumission ty izy raha amin'ilay fanekena iondrika. Satria mety manambola be ianao, mety manana ny gradinao ianao, mety manana ny maizy ianao, nefa asaina anao an'izao, asaina anao andry. Da igny tompo ianao. Minao fa mahazo leso ianao anatin'izany. Alleluia. Noho izany mba ahafahana manana fahefana dia tsy maintsy manaiky fahefana ianao. Azonareo be zany? Mba ahafahanao mahazo fahefana avy amin'Andriamanitra, mila manaiky fahefana zay efa nalefan'Andriamanitra. Betabe ny olona tia hahazo fahefana avy amin'Andriamanitra nefa tsy mahay manaja mpanompon'Andriamanitra, mpagnambanimbany pastera, mpagnambanimbany mompera, mpagnambanimbany mpivavaka, nefa tia hahazo fahefana avy amin'Andriamanitra. Efa niresahako anao teo le principe tany am-boalohany fa rehefa hitahy anao Andriamanitra, rehefa hilibere zavatra aminao Andriamanitra, olona no alefany. Rehefa te hagnositra ny Davida ho mpanjaka Andriamanitra, izy nalefany Samuel. Ka raha anao zany diso na raraka amin'ny fahaizana manaja olona, tsy ahitan'Andriamanitra ianao, satria Andriamanitra efa zay ny nampiasaina hatramin'izay miafina ao ambadika olona. Ny fomba nitenenan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Mosesy. Mosesy no miteny, ary zay natonga ny Mosesy niraigna anjare. Indraiky marao kezikezany vilaingy anahy koa. Dia raha imitranga vakezany, raha marika vilaingy Mosesy raha any koa zany. Vao mizaka izy, pareko alaingy ragabe. Tsy maintsy andaigna ka anao tao be magnano toko. Vao mitranga, mametaka isy raha vilaingy Moïse. Isika mitranga raha ivoaka. Andriamanitra dia miafina ao ambadiky ny mpanompony. Ka ianao sao dia ho diso fijery fa Andriamanitra hiasa tozona miafina ao ambadika ny rehetra. Zay rehetra no asainy mivola, zay no asainy mitsodrano, zay no asainy miteny. Amin'ny fotoana ianao mijoro tsara ka mandray zavatra, miova ny fiainanao. Ary tsofoko rano mba tena hiova amin'izay ny fiainanao. Alleluia. Raisiny fiovam-piainana amin'ny anaran'i Jesosy. Zany teniko zany ao misy afona fitahina mankany aminao. Ka raha mino ianao manaova mafy hoe misy karazana fahasoavana tsy ampoizinao hitranga aminao. Misy vahaolana tsy nieritreritinao ho ataon'Andriamanitra. Misy olona andeha ho ampiasain'Andriamanitra ho fitahina ho aminao, fitahina ho aminao, fitahina ho aminao. Raha izany raha mino ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.
Amen. Tain'ny Jesosy ianao e. Alleluia. Tain'ny Tompo ianao. Amen. Misy karazana fanetretena mila miainanao. Mila mahay miondrika ianao, mianatra miondrika. Raha tia azo fahefana ara-panahy sika, raha tia hanampaka sika amin'ny tontolo ara-panahy, raha tianao anao mba hidomine, dia mila mireconnaître sady misy soumettre amina autorité. Misy nao zany raha ianao zany tianao anao mba ampiasain'ny Tompo any amin'ny quartier misy anareo any, amin'olona miara-monina aminao, eto ny fanaovanao exercice. Manahoana ny fahaizanao manaiky izay mba lazaiko aminao, manahoana ny fankatoavanao ireo lesona izay omeko anao. Izy regny rehefa amin'ny fotoana anao mankatoana izy regny, naizanaiza amin'izay andehananao avy eo le zavatra avy amin'Andriamanitra direct mihitsy ny miasa aminao. Azonao ve raha volaniko e? Fa raha raraka ianao amin'ny fiainonanay, aza mieritreritra hainao n'Andriamanitra mivantana. Raha raraka ianao mifankatoavana izay lazainay, aza mieritreritra ahitan'Andriamanitra izay manifeste amin'ny fomba goavana any aminao zany. Tain'ny Tompo any ianao. Alléluia. Amen. Tadidio fa ny olona rehetrarehetra tsy mahomby fahatany zany. Hoe ino na mahomby aho? Na mahomby ana. Ny fahombiazana tsy zavatra tonga ho azy. Fa ny fahombiazanao dia miankina amin'ny safidinao sy ny andraikitra raisinao. Reo zavatra anankiroa reo tadidio zay. Tsy azo tenenina fotsiny ianao hoe nahomby be reo izy igny e. Matonao zay nahazo azy agnarana mahomby zay, nisy safidiny raisinao tao ary nisy andraikitra nataonao tao. Ka raha manaiky fahefana ianao androany, dia midiky zany fa mamafy amin'ny hoavinao ianao. Izinao ve zany? Raha anao zany androany mahay magnatsa olo, dia namafy an'igny fahaiza magnajy igny ianao, hoavy fotoana ajain'olo koa anao. Hoavy fotoana omen'olo lanjany koa raha zakainao. Isanandro zany diavana mila mianatra an'izay tsy. Alleluia. Ty izay afafinao tsy maintsy ho jinjainao. Alleluia. Hitahinao any Andriamanitra, hitahinao Jesosy Kristy. Alleluia. Hitanao fa ny olona anankiray raha mifanena amin'olona rebelle, dia lasa rebelle daholo zay magnarakaraka anazy. Satria izay afafy ihany tsy maintsy zinjay. Dia rehefa tsara zao anao zao raha mamaky ny tantarany Jakoba. Jakoba le zanaky Isaka. Ny fomba ndesiny nangalana le fizokina, nangalana le ino izy teo, le tsodrano tagny amin'ny Isaka, dia tamin'ny alalana sakafo nohanina sy akanjo. Tamin'inona hoe tamin'ny alalana sakafo nohanina, zany hoe nisy ondry zany nivoniny quelque part tany. Dia iny namboariny natao sakafo n'Isaka. Dia ny akanjo ny Esau nalainy nataony nandainga zany izy. Zay zany ny fomba nazahoany an'ilay bénédiction. Dia raha mamaky amin'izay anao tantara taty afara, niteraky ngiany, niteraky ny Joseph. Dia namidiny rahalahy no andevo tany Egypte Joseph. Dia ino ny zavatra nataony zareo? Nalainy zareo i akanjo ny Joseph, dia namono zareo zanak'ondry, dia irany zanak'ondry igny naosotro tamin'ny akanjo igny, dia igny ndesiny tamin'ny papany, ndesiny tamin'ny Jakoba. Zany hoe le système mandesiny Jakoba namitaka olo ihany namitany olo anazy. Asazonareo le olo aby mo fotoamantsika mbola andinika amin'izay histoire ny Jakoba zay. Ka raha te hiaigna milamina, magnanova raha milamina. Fa nahoela na oaingany, ikifetsifetsinao io, ikifetsifetsin'olo aminao koa un jour. Ikilengalenganao io, andengan'olo aminao koa un jour. Zany ny zavatra nazon'ny Jakoba. Vakio ny tantara, nandengany ny papany. Lazeny fa Esau migny tonga ozy, nefa akanjony Esau izy nangalarana. Namono biby izy, igny natao sakafo. Dia rehefa igny ty sy valaka ny naveriny zanany taminazy. Akanjony Joseph zay tsy maty, namonoana rana biby foana naosotro teo, rao babay efitra sy hevitra igny nandenganjareo izy. Nilaingany tarihany no niveriny taminazy. Tsy haiko lainganao noviana, iverina aminao oviana. Tain'ny Tompo ianao.
Alléluia. Amen. Zay afafy zany rebagna tsy mety jinjay. Tadidiko Davida mpanjaka dia nilaza. Ozy hoe ino izy na dia ny firenena tsy fantako aza manaiky anahy. Ino izy na ny firenena tsy fantako aza manaiky anahy. Ary ny fahavaloko izy raha vao tonga aho dia mivoaka ho azy avy any amin'ny tany iafenany. Entsina zay. Zay phrase zay ny tenen'i Davida. Avy taiza ny secret nisy voa zay nafafin'i Davida. Dia tsy inona fa soumission. Azodareo izy. Ianao zany raha zatra miondriky feno hery agnatinao. Lasa misy zavatra ngezabe miasa agnatinao. Anisan'ny fiondrena zao ny fankataovanao tsy hanota. Fiondrena zany. Nefa anao regninao mihitsy manana force hanota. Manana force agnataterahanao zavatra tianao atao fa miezaka ianao tsy hanota. Regny zavatra regny tompo dia lasa hery lehibe ahafahanao mamokatra be amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dahinao ny tompo. Oza hoe tahin'Andriamanitra ianao. Alléluia. Amen. Dikan'izany raha tia aomby ianao rapitso, fidio androany ny fitondran-tegna tokony ataonao. Fidianao androany. Fa tsy hoe mandigna maraina anao vao hitondra tegna tsara, nefa anao tia aomby maraina. Dia ny androany ianao misafidy ny hitondra tegna tsara. Amen. Alléluia. Amen. Ka eo zany ravana mba aiza mianatra hoe ohatrotrony ahoana ny réactionnao, ohatrotrony ahoana ny fahaizanao mamaly manoloana ny ositra. Satria izay no mamaritra hoe hafirina no hijanona ny ositra ao anatinao. Ohatrotrony ahoana ny réactionnao, ohatrotrony ahoana ny réponsenao manoloana ny onction zay raisinao, manoloana ny mpanompon'Andriamanitra zay mizara zavatra aminao. Dia igny zateo na maritana hoe hafirina no hijanona ny onction ao anatinao. Satria riavana ny ositra dia avy amin'ny fanompona. Ny ositra dia avy amin'ny fanompona, fahaizana manompo. Natao hoe manompo dia manao service. Ary ny fahefana avy amina ositra. Donc zany raha olona tsy dia manompo, tsy hisy ositra mihitsy. Ositra avy amin'ny fanompona, fahefana avy amina ositra. Tainy tompo ianao. Ary zay mahatonga ny Baiboly milaza amin'ny 1 Samuel 26:9. 1 Samuel 26:9 ozy hoe fa iza ozy no manizitra ny tanany amin'ny vaositry Jehovah ka tsy hanantsiny. Zany hoe tsy vitan'ny Davida ny namono any Saul, fa satria tsy tia hanantsiny izy. Azonao atao hoe miteny zay tianao tenenina aminay, fa za milaza aminao fa tsy ho anao zany. Azonao atao no mifosafosanay agny ambadiky, azonao atao no magnaratsy anay, fa teneniko anao eto androany fa tsy ho anao zany. Mba mpahirezo kely le olona kaikinao hoe tsy voatery manimba olona ianao hoe mba hisandratanao. Fa Jehovah Andriamanitra efa te hananatra anao efa ela. Ndraindray ravana anatina sehatra ohatran'izao misy sasany amintsika mifagnaratsy ndraiky. Batata, zahay mba tetely aminao fa mavolombolambo ely zareo mivavaka ny fahasoavana ka fa finagnadary izova aminjareko ale le fodiky vavako. Tsy voatery manimba olona ianao mba hisandratanao. Tsy voatery magnaratsy olona ianao mba hita fity. Zany anefa ravana ny principe ampiasain'olona maro am'izao. Aratsiny lehibe satria tiany alaigny le placement lehibe. Tsy zany ny principe de Dieu. Rehefa tsara fa teo mpanjaka Davida fa tsy nagnaratsy ny Saul, ary tsy nanangana ny Saul ho adversaire. Fa tena hainy tsara ny nampiasa le principe. Alléluia. Agnisan'ny zavatra mila iainanao raha tia handray zava-panahy ianao na tia hisanatra ianao. Voalohany loyauté, na hoe fatokiny. La matoky. Ireto zavatra resako reto moa ko revana toetra izy reto. Ny testenanao zany dia amin'ny alalan'ny loyauté, amin'ny alalana fotoana. Indraitsika io no ny ahelan'ny fotoana dia mivadika olo-kafa. Efa mandeha ny fotoana dia mimangatsiaka. Efa mandeha ny fotoana dia mivadianao ny lehibenao. Efa mandeha ny fotoana dia nanomboka ny tsangana ianao nanotra azy. Dia mika magnaraka ny toerana.
Indray tsika io amina toerana anankiray tsika milamina fa rehefa lasana amin'ny toeran-kafa tsika mivadika olo-kafa. Ampiangonana eto anao dia amen. Rehefa agny amin'ny tsy misy mahita anao lasa jangoraky. Tahiny tompo ianao. Problème raiky matetika. Izy ampiangonana eto milamina toerana, reo zany itestegnanao daholo dia aveo ny vola. Ireo no mamaritra ny antsoina hoe toetran'ny olona anankiray. Ny fahatokina ananany, ny fotoana, toerana ary ny vola. Ary aza adinonao fa ny toetranao dia mavita miteny mihoatra lavitra noho ny vavanao. Maheno ve tsika rehetra? Ya. Possible zany ny vavanao mifody. Fa iny toetranao iny mandeha jusqu'à Marseille. En Amérique. Vatomandry mahanoro nefa anao aiza mipetraka ny kirihirinao. Aza adinonao zany ny toetranao dia miresaka zavatra momba anao mihoatra lavitra noho ny vavanao. Vavanao mety manginy. Fa toetranao iny malaky mandeha be zay izy. Ka manomboka zao hoe renao ny secret mianara mba hiaigna amina toetra tsara. Alléluia. Matetika agny amin'ny toerana lavitra anao lalàna fa mahatoky ianao na tsy. Toerana tsisy mpiara-mibavaka. Raha anao azy raiky zany mandeha. Ary zany ny tegna afantarana hoe mino an'Andriamanitra marina anao e. Tsy le pozinao mahafinaritra be randrananao voa tsinokio. Tsy io ny afantarana anao io. Fa rehefa anao rery agny tsisy mahita olo karakory anao, igny tompoko namaritana hoe olo hiditry lanitra anao sa tsy. Fa izy koa tsika keto io nde samy mahay amen daholo. Amen. Ny sasany karaha misy atao mangoro halleluja. Karaha olokolo. Raha tsika jiaby aketo zany tonga dia masina daholo satria jerevinao semizinao raha fa mitsoritsoraka foana. Velondirana. Patalomonao rehefa matapoka taratasy mihitsy. Velondirana tsara. Fa raha tsisy mahita anao, agny anao vo azo tenenina hoe tegna izy. Satsika izy. Fa tsika kere samy mahay rakorantsika. Iaho dia fa sisy manonta sana iaho. Dia fa elesy nagnano karaha sy mazarizary pastera. Iaho da vonona iaho gnan'olo tena. Iaho hitana io ngeda sigara fa soaniko aby. Nefa agnaty posiny mbola misy. Resadraro e fora zaza taminay tamin'ny mois de juin igny nge toko kidako izia sy nandramo nefa izy mamota barangara. Tahiny tompo iaho. Tahiny Jesosy anao. Ia, misy namanemiko itsaritsariny mama zagny iaho magnarany nga. Iaho io mampijaly vady tsisy hevitra. Rehefa mahazo azo vola iaho zany agnaran'ilay zalahy. Iadivany vadiny toravana. Izy koa fa tsy mandeha vadiny da andeha iaho. Lany akeo, hoaniny agny vola. Lany amin'izay vola io, sasakala izy tututututu nanao mipetraka marina akeo fa dia andiamo. Dia mivolagna, isôko izy madame, iaho. Dia zay olo mikartika zany efa mamay agnarana angiady hoe tonga koa iaho. Agnarany zanakanao za atao iaho fa rasy tondrategna iaho. Hainy tompo ianao? Amen na sa tsy amen? Alléluia. Raha vao tsara fitondrantegna anao tsy maintsy tsara foana ny fiafaran'ny fiainanao. Davida mpanjaka moa dia anisan'ny anarako zavatra be satria agnaranay mba mitovy. Efa mba tanora ihany aho izy ary antitra ankehitriny fa tsy mbola hitako izy ny marina na voy na ny zanany ka nangatakana. Raha voanao zany mandeha mahitsy tsy afoin'Andriamanitra ianao ary ny zanakanao tsy ho katrami mandrakizay. Ka raha tia hita fiainana tsara ianao ndana omanina ho avinao satria ny fahombiazana dia omanina fa tsy mahombokombo foana anao. Omanina préparena deny zao. Fa tsy igny anao mivaralila amin'izay raha tianao atao dia magnino manao magnomagno aviko marô iaho. Non, tsy karaha ny magnomagna anazy. Anao nge androany afaka mampijaly ny vadinao io farany maratra. Fa ho tsaronao ndray andro agny. Ho tsaronao zany ndray andro agny.
ary mety barara anao mitomba lafa ataoko koa ity da sy nampizalikanao onao fatara loatra tainy tompo ianao. Alleluia, amen, amen. Tainy Jesosy ianao e, tain'Andriamanitra ianao, minao fa nahazo lesona ianao, hitahy ianao any ny tompo. Ndao mba hitsangantsika hivavaka, misaotra anao tompo izahay, mankasitraka Andriamanitra fa nomenao lesona, nomenao fahalalahana, nomenao tolotsaina ary nomenao hevitra avy tany an-danitra. Matoky sy mino adada malala fa nizaniza nandreny feonao androany hiatsara sy hiova ny fiainana. Ampianaro zay tompo mba hay hanetry-dimy, ampianaro zay mba hay hiondrika manoloana ny fahefana, ampianaro zay mba hay hanaja olona, ampianaro zay mba hay hanaiky sy hankatoro amin'izay zavatra tokony atao. Tompo mivavaka, mitsodrano an'ireto zanako ara-panahy reto, mba ho anisan'ny modely tsara izy any amin'ny fiarahamonina, mba handray an'ireo karazana fahasoavana zay nampiterinao atao anatiko an'izy re Jesosy. Aoka hitombo izy amin'ny fankatoavana, hitombo amin'ny famafazana, hitombo ihany koa tombo izy amin'ny fijinjana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra tompo, mankasitraka re. Amen. Afaka mahazo toerana ianao. Tainy Jesosy atsika jiaby, fiadanan'ny tompo any aminao.